Mivavaka antsika Tompo alohan'ny tondrako ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fampitandremany Tompo antsika Zanany. Andriamanitra Tompo be famindrapo, Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela herika ianao. Indreto izay Jesosy malalo manantona anao indray amin'izao maraina izao. Aoka ianao no hiteny Jesosy eo. Aoka ianao ny ampita ny hafatra izay tianao alazaina Jesosy eo aminay zanakao. Ary tsy andalo fotsiny ihany izany teninao izany, fa tena ho raikitra ao anatin'ny fonay andinianay tena. Koa mitenena Jesosy eo amin'ny mpanomponao. Mitenena Jesosy eo amin'ny alalan'ny tenako, ary aoka ny nofoko tsy ho hita fa ianao no hisandratra. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Alleluia. Ovakitsika zany atao amin'ny Matio 4:25 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa raha hitanareo mitsangana amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona anjodia andositra ho any atendrombohitra, ary izay ao atampotrano aoka tsy hidina aka ny ao antranony, ary izay anatsa aoka tsy hiverina aka ny lambany. Amen. Afaka vakitsika hatramin'ny farany zany fa eo zany ny tena hoe tiany fanahy masina ho tenenina amintsika Zanany zany fampitandremany Tompo antsika ihany koa. Amen. Amin'izao vanandro iainantsika zao zany, zay efa iarahantsika malala raha manambara izy amin'ny andiny voalohany eo hoe koa raha hitanareo izy mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana. Fitoerana masina dia ny fiangonana. Hitantsika zao Jesosy raha tonga tety izy niditra tao amin'ny tempoly izy, dia ny sasany varitra tao voromailala, ao ny nanakalo vola, dia ina nataon'Andriamanitra, nataon'i Jesosy narodany, ny esorony daholo hoe ny tempoliko izy atao hivavahana fa tsy anaovanareo andreto zavatra reto. Dia eto koa nefa amin'izao vanandro iainantsika zao dia efa ao anatin'izany tsika, ao anatiny fahavetavetana tafiditra ao amin'ny fitoerana masina, zany hoe ny fiangonan'Andriamanitra, ka izay efa hitantsika maneran-tany izany. Ao ohatra hoe mpanompon'ny Satana io olona io manao fifanekena amin'ny Satana izy dia nefa manangana fiangonana. Dia amin'izay fotoana izay ilay fiangonana dia zany hoe tsy hisy fanatrehan'ny Tompo fa fiangonana maloto. Dia mety hoe nanangana fiangonana io olona io dia mety hoe nanao sakrifisy, mety namono izy amin'io tempoly io, dia dikan'izay tsy ao Jesosy zany fa ny Satana le tempoly, ka efa mitsangana zany maneran-tany eo, efa maneran-tany. Ao ihany koa ny lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, zay efa hitantsika ihany koa efa hoe amasinina amin'ny fiangonana, zany hoe efa tafiditra amin'ny tempolin'Andriamanitra zany ilay fahavetavetana masina. Efa hitsangana eo ilay lehilahy nota, kanefa kosa mialohan'izay dia efa tafiditra ilay fahavetavetana. Amen. Alleluia. Maloto zany, tafiditra ny loto amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ka inona no tenin'Andriamanitra eto hoe izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Aoka zany isaina atsika izay efa hitantsika maneran-tany. Ao ny zavatra rehetra hoe ny fitafiana moa efa tsy tenena intsony tafiditra amin'ny fiangonana. Ao ny manaiky ohatra hoe na le olona ao anatin'ny tokantranomaso nefa ekena mandray fanasan'ny Tompo. Ao anefa ao anatin'ny fijangajangana, fangalara-badin'olona nefa ekena misotro rano Jesosy, ekena manao andraikitra ao amin'ny fiangonana. Zany rehetrarehetra zany zany le fahavetavetana efa tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Alleluia. Dia inona ny tenin'i Jesosy amintsika zany hoe aoka isaina isika izay mamaky an'izany. Aoka zany isaina atsika satria efa any ilay lehilahy nota hitsangana akany plasiny, alohany akany plasiny nefa dia manomana izy
ka mahatonga ny fiangonana mihamaloto. Amen. Dia aoka hoy izay olona anjodia andositra ho any atendrombohitra. Haleluya. Efa ao anatin'izany isika riavana. Ary ia mitombo io. Ary efa hitantsika ny fiangonana etseroa amin'izao fotoana izao. Ia mitombo satria efa manangona ny azy Satana. Haleluya. Fa tsika nefa ilay virgine endry dia nomena fahendrena sy fahazavan-tsaina. Alalantsika ny zavamisy, ny fanoharana, ny zavamisy satria fanoharana ny men Jesosy atao Matio 4:20. Alalantsika ny zavamisy zany hitandremantsika sy andiniantsika tena. Haleluya. Ka rehefa hitantsika io amin'izao fotoana izao, efa hitantsika efa maneran-tany, de efa misy ihany koa zany ny fiangonana zay le virgina endry atokan'Andriamanitra. De miantefa amintsika virgina endry zany ny tenin'Andriamanitra eto. Miantefa amintsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe aoka ho izy izay olona anjodia andositra ho any atendrombohitra. Amen. Raha amin'ny toerana anankiray zany ianao tsy fantatra hoe aiza misy ianao amin'izao fotoana izao de ny teniko amintsika zany ary ny teny Tompo amintsika dia hoe mivavaha ianao de manontany an Jesosy zany, samy manontany an Tompontsika hoe aiza ny toerana ipetrahako amin'izao vaninandro faran'izao. Aiza ny toerana ametrahanao ahy Tompo? Aiza ny toerana hitondranao ahy Jesosy? Amen. Mety tsy hoe mandositra tenenety tsy hoe olona nenjikanao avy aoriana, fa le fandosirana teneneto de amin'ny toerana zay hitondran'ny Tompo anao ka sitrahan'ny Tompo hipetrahanao. Aleluya. Satria rehefa tonga iamafy ny zavamisy amin'ny tany de tsy afaka anao ninninna tsony ianao, fa dian'izao zany satria efa hitanao ny zavamisy, efa hitanao zavamisy amin'ny fiangonana, efa hitanao efa tsy fantatsika tsony hoe ao ny fampianaran-diso, ao ny fivavahana tsy araka sitrapon'Andriamanitra, izay nefa avetavetana efa tafiditra. Olona ohatra franc-maçonnerie izy Illuminati nefa manangana fiangonana, zany rehetrarehetra zany lay fa avetavetana efa hitantsika. Ka inona ary ny ataontsika virgina endry? Ny virgina endry dia mandohalika manontany an Jesosy ianao. Manontany an Jesosy ianao, aiza Jesosy ny toerana isy ahy? Aiza Jesosy ny toerana hitondranao ahy? Izay le hoe ny avy any Jodia mandositra ho any atendrombohitra. Ary ny any an-tampon-trano izy aoka tsy hidina akany ao an-tranony. Haleluya. Mety ny Tompo efa mitondra anao amin'ny toerana anankiray de mandehana. Amen. Miantefa amintsika rehetra zanakan Jesosy ity tenin'Andriamanitra ity, virgina endry ity tenin'Andriamanitra ity na zana ianao. Manomboka ianao manontany an Jesosy amin'izao. Aiza Jesosy ny toerana isy ahy? Aiza ny toerana hitondranao ahy? Aza mijery le toerana hoe misy vola be eto. Ty toerana ty tena manan-karena be ka tsisy fijaliana. Tsy ariavana mitandrema isika. Satria na toerana manan-karena mijoalajoala ny trano ary rehefa ho tonga ny fandravan'Andriamanitra, tonga ny fandravana de rava io. Amen. Tsika tsy mandeha amin'ny zavatra hita maso. Tsika tsy mandeha amin'ny zavatra hitantsika maso io. Itsika hoe misy vola eto. Ohatra zao za mipetraka aty ampitan-dranomasina, de hoe zao hoe eto misy vola, de za tsy ala eto satria eto de isy vola foana. Tsy ariavana, virgina endry, mila manontany an Jesosy foana. Amen. Haleluya. Mety ho rava io toerana misy anao io. Aza mijery le zavatra hita maso hoe misy vola, misy arena. Amen. Fa mienoa ny fanahy masina. De hoe izy hoe ary zay ny antsa aoka tsy verina akany lambana. De rehefa entin'ny Tompo ianao amin'ny toerana hitondrana ianao, de aza miherikerika. Zay nge nahavoan'ny vadin'ny Loty.
Nessuno efa fantatsika ny tantara Sodoma sy Gomora. Andrava Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Eto ny fanahy masina riavana. Andrava ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Ny zanany nalainy tao de lota menakavy. Ny vadiny tratra ny fandravana tao lasa vongatira satria nahoana tsy nianaiky, mbola nitoditodoka, mbola te hiverina. Amen. Maro amintsika ary mampitandrina antsika Jesosy tsika zanany tsika milaza ty an Jesosy fa raha ty tsika Jesosy de miaino feontsika. Raha ty tsika Jesosy de zay lazainy eketsika. Alleluia. Aza mijery le toerana misy anao satria zao aty Europe, satria zao aty France, satria zao aty Canada, satria zao aty Asie, satria zao aty ohatra resiko aty amin'ny pays arabe. De izy ianao hoe tsy hisy mihitsy ny fandringanana amin'ity pays ity. Aza mijery ny vera antsika riavana. Halleluja. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amintsika hoe naiza zany toerana misy anao, mandori anao de miteny amin'ny Jesosy aiza ny toerana hitondranao azy Jesosy. De rehefa entiny Jesosy anao hoe aty ny mety aminao mety misy mission nitondrany tompo anao. Sady any no mety aminao hiarovany Jesosy aminao. Ny voalohany indrindra mila fantatsika de hoe fiarovany tompo matoa ianao esorina amin'ny toerana anankiray. Manomboka zao zany le fandiniantsika tena. Fampitandremany Jesosy atsika. Halleluja. Satria maneran-tany ny zavatra isy. Za tsy miteny hoe amin'ny pays manan-karena ihany. Fa nany amin'ny pays misy atsika, nany amin'ny toerana misy atsika Afrika, samy misy daholo ny fandravana tsisy afaka andositra an'izany tsika. Fa kosa zao ny teniko amintsika. Jesosy ny amin'ny zanany de arovany amin'ny toerana zay hitondrany atsika. Zay nakaiky ohatra any Lota sy ny vadiny teo. Raisitsika ohatra anankiray koa tamin'ny andro Noa. Alohan'Andriamanitra andrava izao tontolo zao de Noa satria olona marina de nasainy namboatra samby fiara idirana. Tsy maintsy atokan'Andriamanitra ny zanany. Tsy maintsy alefan'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray iarovany ianao. Fa raha vao tsy amin'ny toeran'io ianao na de hoe ianao ary manompo an Jesosy de miaraka rava ao. Amen. Zay mila fantatsika zay. Ary mila hitandrematsika. Samson nakaiky ohatra anankiray. Samson noho tsy fitandremany, noho ny fitiavany vehivavy, na de hoe nanany fanahy masina izy, tsy tonga tany amin'ny mission izy satria nahoana? Ao izy niara-maty tamin'ny Filistina. Namindra fo tamin'ny tompo fa niara-maty tao izy amin'le toerana. Nefa mbola be ny mission nitondrany tompo azy. Ka miampitandrina atsika zany Jesosy tsika zanany. Halleluja. Maro be ny tenin'Andriamanitra manadrify an'io fa zao ma tsy de manana fotoana fa raisiko ihany koa ny tantaran'i Daniel. Daniel zao nitondrany tompo anazy indray tany amin'ny toeran'ny Babilôna. Rava Jerusalema. Riavana Andriamanitra tsy mahazaka ny fahavetavetana tafiditra amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro. Ary hatramin'izay zay foana nandravany rehefa tafiditra ny fahavetavetana tsaroa fa ho avy ny fandravana. Ary ho avy zany. Kanefa kosa ny tompo de miaro ny zanany. Niarovan'Andriamanitra nanesorany an Daniel tao Jerusalema rehefa rava nakany Babilôna. Fa natany Babilôna ary Daniel za tsy niteny antsika hoe tsy maintsy ho any Afrika ihany tsika. Tsy maintsy ho any tandazatsika ihany. Fa manontany ianao Jesosy hoe aiza ny toerana hitondranao hiarovanao azy Jesosy amin'ny zava-misy. Satria hiaraka mirodanao ianao na de hoe ianao manompo an Jesosy ary. Rehefa anao tsy mahay mihaino fanahy masina de tsy afaka miaro anao ny tompo. Amen. Daniel tany Babilôna de tany mission Daniel sy izy efatra amin'ny rahalahy. Vakitsika ny Daniel toko voalohany hatramin'ny fahaenina vakio any an-trano any. Mesaka, Sedraka, Abdenego, Daniel izy efatra amin'ny rahalahy nitondrany tompo azy satria narodana rava Jerusalema de tany amin'ny toerana Babilôna no nitondran'Andriamanitra ny arovany azy. Alleluja. Jerentsika ihany koa ny tantarany Josefa. Tantarany Josefa. Ato amin'ny Genesis toko 5:7 andiny 7 hatramin'ny 7
Ary hoy Josefa tamin'ny rahalany, avia manantona ianareo dia nanantonareo. Ary hoy Josefa, izaho no Josefa rahalanareo ilay namidinareo aty Ezipta. Ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo ahy ho aty, fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra ahy ialoha anareo aty. Fa 2 taona izao no efa nisian'ny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy 5 taona koa izay tsy hisy hiasa tany na hijinjana, ary Andriamanitra efa nampandeha ialoha anareo mba tsy halany taranaka anareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Aleluia. Eto ndray koa dia ilay mosary izay nisy tamin'ny andron'i Josefa. Inona ny programan'Andriamanitra? Efa nalefany aloha Josefa hanavota ny taranaky ny Jakoba mba tsy ho rava. Amen. Ny niarovan'Andriamanitra ny Jakoba sy ny taranany ihany koa dia nitondrany azy nakany Ezipta. Tany zany ny toerana nitondran'Andriamanitra azy, tsy navelany maty mosary tao amin'ny tany Kanana izy ireo. Ka izay no tenenako antsika hoe mila antsika manontany ny Tompo hoe aiza ny toerana hametranao, satria ho avy ny mosary, ho avy ny arety mandringana, ho avy ny horohorontany, ho avy ny ady ny guerre, dia moa ve ianao hifananontany Jesosy hoe aiza no hisy ianao, hiarovan'i Jesosy ianao. Amen. Matsapa eto mihitsy mifanahy masina amin'izany teny zany, satria efa naverimberiny anahy omaly afaka omaly, naverimberiny io teny io hoe amintsika zanany ny andiniantsika tena hoe aiza Jesosy nisy ahy, dia rehefa miteny Jesosy dia raha. Jerentsika ihany koa tantaran'ny Rahaba, Joshua toko fa 1 andiny fa 2 hatramin'ny fa 7 aminaran'i Jesosy. Ary izy roalahy izay nisafy ny tany dia efa nilazan'i Joshua hoe mankanesa ao amin'ny tranon'ilay vehivavy janga, ka ento mivoaka raha vehivavy sy ny havany rehetra ary izay mety ho azy araka izay nenanany taminareo. Dia nankao ireo zatovy nisafy ireo ka nitondra ny Rahaba nivoaka sy ny ray ny aman-dreny sy ny anadany ary ny havany rehetra mba amin'izay nety ho azy. Dia nitondra ny mpianakaviny rehetra nivoaka izy ka nametraka azy teo ivelan'ny tobiny Israely, satria ny Israely andrava ny mandany Jeriko. Dia iza ny navotana tao? Rahaba mianakavy. Amen. Rehefa izy foana ny fandravana, dia tsy maintsy esoron'ny tompony zanany. Fa raha ianao mitaredretra, raha ianao tsy miaino dia miaraka raha avao ianao. Amen. Aleluia. Ka izay zany ny fampitandreman'ny Tompo antsika zanany, dia ny andolianao mivavaha ianao nontany hoe aiza nisy ahy Jesosy. Aza mangatakandro satria kely sisa fotoana, aza mijery an'io fotoana hitantsika hoe tsisy aretina, tsisy zavatra mitranga, ary havana ho avy zany. Fa isika miomana dian'izao hoe aiza nisy ahy Jesosy, satria inona navahan'ny Tompo? Ny virjina endry. Manavaka Jesosy amin'izao, izay no lazaiko antsika hoe manavaka Jesosy amin'izao ny virjina endry sy ny virjina dala. Ka midira amin'ny toerana ary mandehana amin'ny toerana, mandosira amin'ilay toerana hitondran'ny Tompo anao. Dia aza merikerika, aza miverina tsony. Efa nentin'ny Tompo ianao Afrika, Madagasikara, mijanona any, na inona ary ny zavatra hoe mafy aty ohatra izao ny aty, aza mijery olona ianao, aza miaino olona ianao, fa ianao ny fanahy masina izay nitondra anao. Amen. Na mijary ianao nefa tsy maty, dikan'izay any hitondran'ny Tompo anao. Aza metra zao andeha Canada, zao andeha Amerika, zao andeha France, zao andeha zao, mba fantatra hoe ahoana ny tranga amin'ny toerana andehananao rehefa avy eo. Vitany aminao rehefa ianao tsy miaino feon'ny fanahy masina. Rehefa ianao nahafahan'ny Tompo mandehana, aza merikerika. Haleluia. Aza mijery hoe za tany nanambola be, za tany ohatra zao. Jereo ny Rahaba niala amin'ny tany fa tsy nitondra ninona reo. Jereo ny zanak'Israely andeha any Ezipta tsy nieritreritra ny fananany sy ninona ntsony fa lasa. Rehefa ianao tenen'ny Tompo dia mandehana. Abrahama rehefa nesoro mialamy ty ianao, lasa tsy nieritreritra, tsy nitoditodika, tsy nijery ninona, mandehana fa ny Tompo izay manandrify anao any. Amen. Aleluia. Zay zany no fampitandreman'i Jesosy antsika zany. Takan'izay koa Daniela, babone izy ireo andeha any Babilône, fa tsy nijery an'izany zao fa lasa Andriamanitra niaraka amin'izy ireo. Aza mijery an'ilay hoe vola, ngatsika mandeha amin'ny vola, tsy ny vola mihitsy mahavoavonjy antsika.
tsy ny vato be sy ny trano be sy ny arena be no vovonjy atsika, fa ny fanahinao vonjeo. Mety misy toerana itondrany tompo anao, anaovanao ny asany, anaovanao ny asany, nefa takalinao le vola satria ty misy vola, satria ty zao, satria zao, fa any tena misahirana be, nefa any itondrany tompo anao de miaraka raha avao anao tahaka Samson. Amen. Zay ny afatra ny tompo amintsika, de voninahitra ho an' Jesosy rery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra mandrakizay. Amen, amen.